dikan'izany zany nge nareo dia mampirisika anay koa satria androany zany zay mpanotsy anan'le filoha dia afaka manao zay tianay atao koa ve zany dia rehefa rapitso zay miongana dia mametraka ihany hoe andao hiady fotsiny nisy ny concertation nationale dia madio tsika fanoloany tokoa moa zany androany nionany avy eto amin'ny kafilma miaraka tamin'reto délégationna-ny SADC reto maromaro moa zany ny zavatra ny fampiresahana zay mazava ho azy hoe ny fiainam-pirenena moa zany no ny fampiresahana tamin'ny SADC eto aloha zany ety amboalohany dia manamary foana ny avy ato amin'ny kafilma hoe ny ay ny tena fanirinay dia le hoe isiny zay adiniky ny samy malagasy zay zany no tena faniriny vonay ato amin'ny kafilma ary manosika foana zay an'izay le hoe fampiresahany ny samy malagasy zay satria enatra ho anay ihany aloha raha ny ato anivon'ny kafilma hoe dia tsy maintsy hiantry ve zany tsika ny eo anivon'ny SADC ampiantso dia samy malagasy zay vao ifampiresaka zay aloha zany ny zavatra voalohany teboka faharoa dia ny hoe misy moa zany ilay torohevitra avy amin'ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana izao zay isorana ny SADC ihany koa moa zany amin'ny enatra lehibe ho anay ato anivon'ny kafilma fa dia tsy mahafantatra mihitsy aloha zany ny ato anivon'ny kafilma ny hevitra sy ny eo ambadik'ilay fanolorana hevitra heverina hoe amahana ny olana eto amin'ny firenena ratsy ny SADC manazava dia izay zany ny anay le mba tadiavina foana ary atosika hoe tiany firenentsika atsika malagasy ty itsika no tokony hosarotiny amin'ity ary tokony hiainga amintsika ny vahaolana rehetrarehetra ahafahana mamaha an'ity satria ato zany zay zao dia mahafantatra tamin'ny fiaonana teo hoe misy karazana consultation PDB ataon'ny fitonam-panjakana indrindrandrindra ny ministre misahana an'ity resaka fanavaozana le hoe refondation ity nefa tsy mba consulté amin'izany mihitsy zany ny kafilma ao anatin'izy ka zay ny mba anaovanay atsisika mafy ao anatin'izy hoe ninninona resahana ny fiainam-pirenena tompoko dia tsy afaka misaraka mihitsy amina resaka politika dikan'izay tsy afaka misaraka amina antoko politika sy mpanao politika ka mba zay le katsikatso politika maloto zay zany tena mba tokony ho ajanona le izy fa lasa mahamenatra manoloana ny reto vahiny reto zany le izy hoe aika izany ny fomba fanao ny malagasy an'ilay politika dia lazaina ao anatin'izay fa ny atoko politika ny fitarika politika ny kafilma ny tsy vonony amin'ny adihevitra nefa izay ngeny nanokatra voalohany ny adihevitra teto amin'ity firenena ity ampanetreteny mahafantatra tsara nareo fa nikarakara zay ny asizy ny atoko politika nisy nanao an'izany ve akoatra ny kafilma iny dia androany zany nanao ny eo anivon'ny ministera-panjakana sy ny antenimieram-pirenena dia manolo ny kafilma tsy hovonona mihitsy amin'ny adihevitra fa mitady toerana fotsiny izy hoe mba tokony hojerena kosa ny zavatra sala amin'izany fa lasa enatra eo anatrehan'ny vahoaka malagasy sy amin'ny sehatreresam-pirenena ho an'ny olona hoe meritreritra sy efa nanao zay tiany atao teto amin'ity firenena ity ary tsy hoe misy le dinika politika isy ny fikanandrom-pirenena dia hoe tsy ho rarahitsika zany le resaka tsy maty manoto zay fa dia samy afaka mandray anjara ao avokoa ho zay hoe etrena ny dinika politika fa zay miady foana koa amin'izay le resaka hoe tsy maty manoto ary tsy manaiky mihitsy an'ilay culture na impunité zay raha fehezana zany ho an'ny kafilma tsy fanadiovana olona lay adihevitra politika ho atao eto amin'ity firenena ity satria lasa misy meritreritra an'izay manko zany hoe zay nanao nataony teto amin'ity firenena ity dia miroso fotsiny amin'ny fandraisana anjara amin'ilay adihevitra politika na concertation nationale dia madio tsia zay dia tena mitsipaka maromaro an'izay mihitsy satria heverin'ny hafa koa le izy fa ho fanadiovana ny tenany sy ny tsy mety nataony teto amin'ity firenena ity dia izy hoe aiza moa zany ny firenena ho ajoro na ho atsangana amina zavatra sala amin'izany dia izay dia mametraka ao anatin'izy raha ohatra tsika ka ivoifoana n'le culture na impunité dikan'izany zany nge nareo dia mampirisika anay koa satria androany zany zay mpanotsy anan'le filoha dia afaka manao zay tianay atao koa ve zany dia rehefa rapitso zay miongana dia mametraka ihany hoe andao hiady fotsiny misy ny concertation nationale dia madio tsika raha fehezana zany dia hoe tsy concertation nationale anadio ny tsy maty manota no andrasan'ny kafilma fa mba hahafahana mihitsy tena mamaky ny olon'ny Madagasikara sy tsy hiverimberena ny krizy.